بسم الله الرحمن الرحيم Tsy tantoko ny tsy handrain'ny penina hanoroatako ireo zavatra izay tiako tenenina. Ny momba ny finoana islamo no tiako hiaviana, ilay finoana marina taako ny fanaratsiana. Miparitaka an-gazety sy ny hainao manjery, fa ny finoana islamo dia mpampiorohoro no mpanao fetsy mahery. Ny arabo tsy ao anatin'ny finoana islamo no manao ny ataony, izy ireo manao fampiorohoroana, dia ny finoana islamo no voatonontonony. Ka izay indrindra no nanosikay anohatra ity tononkalo, mba hanazava marina ny tena tao e islamo. Hanazava ny fiveran-diso izay misy ankehitriny, fa ny finoana islamo dia tsy hany gasy fa hany vahiny. Koa fantaro, tsy karazana akory izy io, fa ity ny saintsainy kadin'io. Saintsainy no katakaro, ity afatra tokana fa tsy maro. Ny finoana islamo sy ny arabo aza fangaro, satria dia izao ary angamba fantatrao fa ny gasy rehetra ny frantsay na koa ny italiana dia tsy ho voatery ho kristianina. Tahaka izay koa ny arabo sy ny komoriana tsy ho voatery ho musulmane. Koa diso ianao raha havana, raha toaka mihevitra, fa ny islamo dia karazana ka esory eny eritreritra. Ny finoana islamo dia finoana tsy mifidy foko, tsy mifidy karazan'olona, finoana tsy mifidy loko, tsy mifidy tavan'olona. Nalefa n'ilay nahary ilay mpaminany ho an'olona tsy ankanavaka eto ambonin'ny tany. Mianapory foko izany dia izao, lay tenin'ilay nahary an'izao tontolo izao. Lay teny voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'any, teny antefa tamin'ny mpaminany, manao hoe: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tsy nandefanao izahay ry Mohammed, afa-tsy hoe indrafoan'izao tontolo izao. Izany hoe indrafoan'izao tontolo izao ho indrafo ho ahy sy ho anao, ho indrafon'ny olon-drehetra maneran-tany, fa tsy ho any koa manan-karana na arabo ihany. Koa averiko indray ilay fampatsiahivana, fa ao anatin'ny finoana islamo dia tsy sivana. Tsy sivana ara-loko, tsy sivana ara-poko, tsy sivana ara-pirenena na loko na razam-be, fa finoana mampiray mampitambabe. Ny tiako hiaviana dia izao, ny finoana islamo natao ho ahy sy ho anao.